vokatry ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Voaozogna zao izy le zanaky Elisa rapana dia lasa nifindra taminazy ny abokan'ny Namana ozona. Voaozogna ny tanànan'ny Jeriko, toerana io toerana fipetrahana, dia lasa tsy nahavan'ny nanaka, lasa tsy nety daholo raha jiaby natao teo satria nisy nagnozona vokatry ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Babo tao Ezipta ny zanak'Israely voaozona satria nisy tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Hita ihany koa mahatonga ozona dia noho ny fahotana. Hoe nanota zany le olo. Dia voalazan'ny Baiboly anefa fa fahafatesana no tambiny ota. Misy tambiny le izy fa raha tsy manjary. Ozona ihany koa dia vokatry ny safidy ratsy zay nataon'olo, safidy ratsy. Ohatra, misy zao regny olo mandeha malaka ody gasy, ody ratsy, dia misy pacte atao agnatin'le ody ratsy. Mila mamono olo, mila magnano an'izao, safidy ratsy. Dia igny nefany, igny zavatra natao igny tsy maintsy misy ozona magnaraka zigny akao. Zay le volagniko hoe raha hitady solution, aleo amin'Andriamanitra mitady solution. Fa raha agny amin'ny Satana anao mitady solution, agny amin'ny Satana tsisy solution. Fa ny raha agnaty lohan'ny Satana vao miaona amina kristianina raiky, miaona amin'olombelona raiky, angalatra, amono, andringana. Mampalahelo regny olo milaza hoe andeha hagnano ody fitia hony, dia agny amin'ny Pomasy izy mandeha. Tany tsisy fitiavana tsy afaka magnamenao fitiavana. I Satana ny anjera avy agny an-danitra, fahatezerana lehibe niaraka taminazy avy tagny. Fa tsisy tsodrano, tsisy fitiavana, fahatezerana. Iza moa io olo tezerana io? Atsika olombelona zay namboarigny nitovy tamin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa naleny teo tsara agnaty saigninao fa tsisy devoly tia olombelona. Na mivavaka anao na tsy mivavaka, tsisy devoly tia olombelona. Vao une fois anao io devant moasy araiky, andeha mango anao fora agnaty lohany. Avy ndraiky ozy le mitovy amin'Janahary reto. Avy ndraiky ozy reto ny angarana manokana reto. Satria atsika tsisy fifadikana natao, tsisy intercession natao, tsisy fitondrana ambavaka manokana. Fa ozy Andriamanitra hoe andeha isika anamoatra olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, aleo izy anjaka, anapaka. Igny nefa le natonga ny Satana nidongy tao an-danitra tao satria te hitovy tamin'Andriamanitra izy, fa tsy azony. Anao tsara nanofinofy, anao tsara nangataka, anao tsara nieritreritry, fa Zagnahary mihitsy tonga dia ozy hoe aleo amboarigny viavy ria, hoaritsika iry lehilahy ria mba atao mitovy amintsika. Jaloux amintsika zany revagna devoly, tandremo anao sao dia variana. Zay mahatonga olo mandeha mangataka raha amin'ny Satana, amiany le raha fa mpagnarany raha tsy manjary. Tsy tia hita fahasambaranao zany Satana sao dia anao disohevitra. Mety mandeha izy amin'ny voalohany, ka raha metimety io fagnondroany, fa io avy eo agnanovany ananjy, tomagny tegna. Fa aleo ihany misafidy amin'i Jesosy. Amen. Alleluia. Tain'ny Tompo antsika.